d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. raha ny olo koa izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetitena ka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny tany. Soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 710 andiny 770. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy ianao. Miarabanao tonga soa atao amin'ny fandaran'ny toivaka ny fahamarinana amin'ity anio ity, manonona ny fiadanan'ny tompontsika ho aminao. Anio sika riavana dia hifampahery mba hitandrimantsika tsirairay avy manoloana ny ambodia ilazan'i Jesosy Kristy azy ao anaty teniny ao. Mila mitandrina fa misy tahaka ny ambodia manodidina antsika. Izay indrindra no ifampiresantsika eto anio. Mialohan'izany aloha manasa anao ndao hiara hivavaka tsika. Andriamanitra rainay misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay amin'izao fandarana manokana izao, ny amin'ity toivaka ny fahamarinana ity, ny fisian'izany fa ianao no nametraka an'izany teto amin'ny firenenay, ary ianao ny antso anay tsirairay izay isan'ny mpikambana, isan'ny mamaritra an'izany, ary ianao koa ny antso anay iaino an'ity fandarana ity na amin'ny inona ny iainonay azy, na amin'ny onjam-peo ankehitriny, na amin'ny YouTube rehetra any, dia fantatray fa ianao no te hiresaka aminay, te hiteny aminay. Mitenena aminay Jesosy, vonina iaino anao tokoa zahay, amboary ny fonay ho tany tsara ny reny teninao, tsy ho fo falifaly andray eo ambolony fotsiny, fa tena maka lalina ao anatinay izany teninao izany, dia mitondra fiovam-piainana, mitondra fanovantsaina, fanavaozana an'ity saina ity io teninao io, ary hoeninay mihitsy fa miainga aty aminay ny fanasitranana, dia ho sitrana ny fiarahamonina misy anay, dia ho sitrana ny firenenay, satria ianao Andriamanitra no miantoka an'izany. Mampiasa anay, mankasitraka indrindra, tononay amin'ny anaran'i Jesosy nivavaka, antenanay ny asa ny fanano masina ao anatin'izao fandaran'izao Jesosy Kristy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika anio dia ho hitantsika eo amin'ny filazantsara nosoratany Matthieu 7. Matthieu 7 ka ny andininy 5:10 hatramin'ny andininy 7:10 no iarahantsika hamaky. Matthieu 7 andininy 5:10 tsy hatramin'ny 7:10 fa hatramin'ny 20. 10:10 hatramin'ny 20. Rehefa nahita ianao dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany. Mitandreminareo fandrao voafitaka ny mpaminany sandoka, izay makao aminareo amin'ny fitafian'ondry fa ao anatiny dia ambodia mitoy izy. Ny voany no ahafantaranareo azy. Manoty voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na aviavy amin'ny songisongo, dia toy izany ny hazo tsara rehetra dia mamovo tsara, fa ny hazo ratsy rehetra dia mamovo ratsy. Ny hazo tsara tsy mety mamovo ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamovo tsara. Ny hazo ratsy rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo, ka dia ny voany no ahafantaranareo azy. Amen. Izay ny tenin'Andriamanitra izay efa heninao, efa fantatro fa tsy voazay vo heninao, na voazay koa moa vo heninao, fa ny zavatra fantatritsika manana zavatra vaovao tiana ambara amintsika ny tompo, na manana zavatra ampatsiahivana antsika ny tompo. Ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity dia hitantsika ny hoe mila mitandrina isika ho ny tompo, mitandrina ny tenantsika amin'ny ambodia, mitandrina tsy ho voafitaka ny ambodia. Mpaminany sandoka ny
ilazan'ny tompo an'io ambodia io, ny mpaminany sandoka na mpampianatra sandoka izay misy eo amin'ny fiarahamonina. Indray tsika miteny ohatran'izany dia eritreretintsika tsy dia mety le tena le fivavahana diso be ary mihitsy angamba ny iny zany misy mpaminany sandoka izany izay tena mety izay tokoa. Indraindray lavitra be ihany ny hitantsika fa ny akaikitsika indraindray tsy mahatonga sainantsika. Mampitandrina antsika ny tompo ao anatin'ny fijoroantsika ao anatin'izao tohivaka ny fahamarinana izao fa betsaka misy ary betsaka ny mpaminany sandoka na ny ambodia mitoa mitafy odi-janak'ondry misandoka ho tahaka ny isan'ny mpianatra kanefa kay tsy tena mpianatra, misandoka no tahaka ny hoe mpanompon'Andriamanitra kay tsy mpanompon'Andriamanitra. Ary asain'Andriamanitra mazava tsara manavaka an'izany sika, asainy manavaka tsara. Raha te hijorontsika amin'ny fiainantsika andavanandro dia mila manana an'izay fanahy manavaka izay tsika. Ary omeny tompo antsika eto amin'ity an'ity ny hevitra fa antsika manavaka an'izany. Ny zavatra izay mila ekentsika rehetra, hitantsika amin'ny fiainantsika andavanandro dia ity. Betsaka ny mitondra masika na mitondra fisandohana eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina manodidina antsika. Efa tena tafiditra ao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina misy antsika izay tahaka ny hoe mandeha ho azy sy ara-dalàna, normal, amin'ny fomba fahitan'ny be sy ny maro azy, ny hoe olona manao masika. Jerenao nge na ny teknôlôjia samihafa ara dia tena mivohy mihitsy an'izany ahoana ny atao mba ahafahana hoe eo amin'atrehana endrika anankiray, eo anatrehana fiarahamonina anankiray ity ny sary asehoko anao. Eto amin'ity fiarahamonina hafa ity indray ity ny sary ny tenako asehoko anao. Tahaka ny olona manana toerana eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny, lazaina fa manana ny toerana ambony ao tsara eo amin'ny fiarahamonina dia ny olona mahay milalao be, mahay milalao ao anatin'ilay horonan tsara ny fiainana na le filma ny fiainana. Jerenao nge fa amin'ny teknôlôjia ohatra zao misy ny antsoina hoe photoshop, misy ny antsoina hoe misy karazana zavatra be da be any anatin'ny fikirakarana ny ordinateur any anamboarana pôzipôzy, anamboarana ny sary mety hitan'ny hafa, anatsarana ny sary hitan'ny hafa momba ny olona anankiray na momba na fikambanana iray na toerana anankiray, atao izay anatsara an'izany. Tsara tarehy mihitsy ny fananana ny teknôlôjia, fa matetika misy fitaka ataon'ny fahavalo. Raha tsy mitandrina isika dia misy fitaka ataon'ny fahavalo any ambadika. Misy ny publication na ny fizarana samihafa any anatin'ireny pejy any amin'ny web sy ny Facebook samihafa ireny, dia ahitantsika mihitsy hoe misy olona tena tahaka ny ao tsara, mety manana endrika masina tanteraka, manana endrika mandefa tenin'Andriamanitra be dia be ao anatin'ireny, izay tena tsara mihitsy izany, tsara ny mandefa tenin'Andriamanitra. Fa rehefa hidiranao mazava tsara ny fiainany, tena sary hafa mihitsy kay no tena izy amin'ny fiainany. Be da be ny olona izay rehefa ao an-trano izy dia hafa no maha-izy azy. Rehefa any am-piangonana izy tena hafa mihitsy kosa ny fahitan'ny olona azy. Rehefa any am-piasana izy dia mbola hafa ihany indray ny fahitan'ny olona azy. Betsaka ny olona mampiasa masika. Ary te hanontany anao ety am-piandohantsika ankehitriny hoe sao dia sanatria ianao no mbola mampiasa masika toy izany? Fa ny olona nge azontsika hanafenana zavatra, fa Andriamanitra tsy azontsika hanafenana. Fa tsy ianao ihany no mandinika, fa ianao koa tenin'Andriamanitra hoe mandinika hamantatra ny hafa. Mila fantarinao tsara ny hafa izay ifaneraseranao sy ifandraharanao. Ny zavatra hitantsika riavana dia betsaka ny olona voafitaka eo anivon'ny fiarahamonina. Indrindra miresaka fiainana maha-kristianina antsika isika. Betsaka ny olona izay roboka
ao anatin'ny fieritreretana hoe manao fandraharana miaraka amina mpanompon'Andriamanitra. Mieritreritra fa tena mendrim-pitokisana io mpanompon'Andriamanitra io. Ataontsika ao anaty farangososona tsara fa na izay teny hoe mpanompon'Andriamanitra izay tamin'ny ankehitriny moa mpanompon'Andriamanitra io no tena tahaka ny antsonan'ny olona ao amin'ny tompo mety ilay mandeha tsara aty amin'ilay tenin'Andriamanitra tany aloha tamin'ny andron'ny testameta vaovao io hoe mpaminany izany mpitondra tenin'Andriamanitra ny dikany fa tsy hoe mpamantatra no avy akory. Dia ny tompo eto mampitandrina antsika ny amin'ny mpaminany sandoka na raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izany dia mampitandrina antsika ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra sandoka. Impirimpiry no tsy mahita tsika olona izay voasoloky tao anatina firesahana, tao anatina zavatra nandeha teny amin'ny fiarahamonina teny hoe revo dia revo fa mpanompon'Andriamanitra hono io dia aikay lasa ny daholo ny taninareo, lasa ny re zavatra re. Aikay tsy mpanompon'Andriamanitra ilay olona fa mpanompon'ny tenany ihany, mpanompon'ny vola, mpanompon'ny zavatra hafa rehetra fa tsy mpanompon'Andriamanitra. Fa nalainy fotsiny ilay akanjo na mpanompon'Andriamanitra. Tsy ilay akanjo ny tiako tenenanao amin'io fa ilay tenenan Jesosy azy hoe mitafy ondry, mitafy fitafian'ondry. Tahaka ny ondry izy etỳ eo ivelany fa aikay ambodia ilay izy. Ambaran'i Jesosy amintsika fa mila mitandrina isika. Misy tenin' Jesosy Kristy any Matteo 10. Matteo 10:5-10. Vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Matteo 10:5-10 manao hoe indro zaho ny tompo maniraka anareo tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia. Ny tompo mihitsy ny efa niteny an'izay. Tsika senao tinga tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia. Fa lazain'ilay aria Matteo 7 mila manavaka tsara tsika. Iza ny tena ondry dia iza ny ambodia manoloana ny ao anatin'ny sehatra misy antsika rehetra. Ka raha ohatra ka ny rahan'ny tompo tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia tsika dia hoy ny teny hoe koa hendre tahaka ny menarana. Hiendrena hoe fetse aoka ho mailaka ny saitsika tsy mora ambakaina ao anatiny io ary mora tahaka ny voromailala. Izay ilay tenin'Andriamanitra, endre tahaka ny menarana manoloana ny ambodia mitafy-odiny janak'ondry eo anoloana ao amin'ny fiarahamonina misy antsika. Betsaka ny manafina ny ratsy ataony amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, betsaka tena betsaka ny manafina ny ratsy ataony any ambadiky ny mpanompon'Andriamanitra. Ary rehefa nampitandreman'i Jesosy antsika io, raisintsika tsara ny tenin'Andriamanitra ny hoe mitandrema mba tsy ho voafitaka ianareo. Isan'andro ianao mila mitandrina. Fa maninona ny resantsika atao anatin'ity tohivaka ny fahamarinan'ity izany resaka izany. Fantatritsika tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny any am-bokin'ny Eksodosy aloha jerentsika nge. Eksodosy 7:20 ny 9-5. Eksodosy 7:20 9-5 dia manambara ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza mandray kolikoly fa ny kolikoly mahajamba ny masony mahiratra sy mamadika ny tenany marina. Aza mandray kolikoly fa ny kolikoly mahajamba ny masony mahiratra. Rehefa misy io kolikoly io mandeha ilay fahalovana misoko mangina na tena mivantravatra koa indraindray eo amin'ilay sehatra misy antsika eo dia manajamba ny masontsika. Hanika lasa tsy mahafantatra tsika nefa teneniny tompontsika hitandrina mba tsy ho voafitaka. Lasa voafitaka tsika avy eo. Satria io kolikoly io dia mahatonga ny masony mahiratra ho jamba. Tovy amin'izay ihany fa amin'ny endrika hafa ny tenenany tenin'Andriamanitra amin'ny Deutéronomie 5:12 azy koa. 5:12 5:7 dia hoy ny tenin'ny tompontsika hoe aza manao fitsarana miangatra, aza mizata avan'olona ary aza mandray kolikoly fa ny kolikoly mahajamba ny masony endry.
ary mamadika ny tenany marina. Ary amin'ny Exodosy izy ambarany hoe mahajamba ny maso ny mahiratra. Indraindray tsika any anatintsika any hiteny izy. Za tonga de fantatro izany, fantatro raha vao misy ambodia. Fantatro mihitsy. Fantatro rehefa hoe diso, fantatro rehefa sandoka. Tahaka mieritreritra hoe mahiratra tsika. Indraindray tsika mieritreritra hoe tena manana fahendrena. Afaka manavaka tsara. Fa tandremo raha avako. Fa efa niteny mialoha ny tenin'Andriamanitra. Fa raha vao tafiditra io kolikoly io dia manajamba ny masony mahiratra ary manajamba ny masony endry. Na olona efa resy lahatra ny filazantsara aza izany, indraindray tsika milaza hoe tsy mandaitra amiko rangazy fisolokiana taony ihany, tsy mandaitra amiko izay fitaka taony. Izay ny ampitandreman'ny tompo antsika. Mila mitandrina tsika satria raha ohatra ka mampiasa kolikoly ilay olona dia kay manajamba ny masontsika izany. Ay kay lasa le isika mahiratra na dia efa manana an'izay soaritsika ka nampahiraty ny filazantsara dia mety afaka hajambainy kolikoly ka ianao. Hany ka lasa tsy hanana ny fanahy manavaka avy eo. Tena mila mitandrina mihitsy tsika ary saorana ny tompo ny amin'izao fiarahantsika mientana ao anatin'ity toivaka ny fahamarinan'ny ity izao. Ilay fitambarantsika izay no hery miaraka mifampitantantsika hoe hijoro hiady amin'io kolikoly io. Fa aikay rehefa miditra io kolikoly io ny endry lasa tsy hitany nahalian'ny fahendreny, no mahiratra lasa tena miaina ao anaty aizina tanteraka. Betsaka ny olona ngery havana tena jambany ity, voajambany kolikoly. Eny fa ao amin'io sehatry ny fiangonantsika io mihitsy, ao amin'ny sehatry ny fanompoana. Ndreo ianao mieritreritra hoe any amin'ny birao-mpanjakana ihany misy an'izany. Fa ato amin'ity sehatry ny fanompoantsika an'Andriamanitra ity mihitsy koa dia ahitantsika an'izany kolikoly izany. Aza manaiky ho sodoka ny vola ka tsy handinika tsara hoe hazo manahoana ary ty manoloana ty olona hiditra ho mpitarika ato amin'ny fiangonana ity, hazo manahoana, tia ny tompo mihitsy tsika mamantatra tsara hoe hazo tsara io sa hazo ratsy. Any amin'ny Matthieu toko 7 ary amin'ny 9 ary dia miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe misy tenin'Andriamanitra hain'ny olona be dia be ary indrindra ny tsipiny tena mahay azy. Matthieu toko 7 ilay 9. Zao ilay teny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Izay teny izay. Rehefa izay teny izay ny raisina dia hiteny ny olona hoe tsy tokony hifampiteniteny hoe misy sandoka sa tsisy fa dia tokony manaja ny zoan'ny hafa, manaja ny fomba fieritreretany. Izay zany ny azy ny eritreretany mety amin'ny fanompoana dia ajaina satria hoe aza mitsara. Io tenin'Andriamanitra io raisiny olona tendrony tahaka izany, tahaka ny hoe manota isika rehefa mitsara. Any amin'ny Jaona toko 7:4 dia izao tsara ny tenin'i Jesosy Kristy milaza hoe aza mitsara araka ny miseho fa mitsara marina. Jesosy mihitsy koa ary mampianatra antsika eo amin'ny 5:15 hoe tena mila manavaka tsara tsika. Izany manavaka izany ange miteny hoe tia ny mety dia tia ny tsy mety, tia ny tsara dia tia ny ratsy, tia no marina dia tia diso. Fa ny amin'ilay fomba fitsarana no amitahan'ny Satana antsika dia ampitandreman'ny tenin'Andriamanitra antsika hoe tandremo tsy hitsara ka tonga ny hoe lasa mitsara diso isika. Satria tsika raha tsy hitan'ny tenantsika akory dia mijerijery ny hafa, fa tena ao anatin'ny andraikitry tsika piny mihitsy no mijery hoe inona mety dia inona tsy mety ao anatin'ny zavatra misy atsika. Hitantsika fa hatramin'ny taloha ela nge jerenao fa tsy zavatra mandeha ho azy na hoe mieritreritra renao hoe zanak'ianina ve iny tsy hety tsara ny zavatra ataony, iny nge mpanompon'Andriamanitra be ohatr'izao ny dada sy mamany. Mahatsiaro an'ilay tantaran'ny zanaky Eli, tadidinao ve ianao? Zanaky Samuela mpaminany. Jerentsika nge amin'ny bokin'ny Samuela voalohany
Samuela voalohany toko 7:7. Fa i Samuela tena nanaraka tsara ny fandehan'ny fiainana miaraka tamin'Andriamanitra, miaraka tamin'Andriamanitra nanao ny sitrapony ara-dalàna. Fa jerentsika fa ny zanany tsy mba toy izany. Samuela voalohany toko 7:7 dia izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nefa ny zanany tsy nanaraka ny diandrainy fa nivily nitady vola maka-rena ka nandray kolikoly sy nanao fitsarana miangatra. Aza mety ho sodoky ianao hoe zanak' ranona na sodoky ianao hoe ao amin'ny fiangonana zao, fa tenin'ny tompo mihitsy hoe tandremo, sao dia voafitaka ny mpampianatra na mpaminany sandoka isika. Nivily nitady vola maka-rena reto zanak' Samuel reto. Lasa nandray kolikoly izy. Feno fitiavam-bola ny fieremana hoe ny tenin'Andriamanitra, ilay fitiavam-bola no fototra ny ratsy rehetra. Ary rehefa tafiditra any anatin'ny fiangonana sy any anatin'ny seha-panimpona misy atsika koa io, dia manajamba ny masontsika. Mila mitandrina tsara tsika. Tiany Jesosy Kristy, tiany Jesosy hoe ampibaribariana, atao mibaribary dia masikena. Ny ambodia manodidina antsika rehetra. Ary ilay fijoroantsika ho ato anatin'ity toivaka ny fahamarinan'ny ity, fijoroantsika hoe andeha amin'ny fahamarinana sady tsy manao no tsy mandray kolikoly. Io fijoroantsika io angery havako hoe io no ampiseho marina hoe izy ara no ambodia manodidina antsika. Jerenao tsara angery rehefa ohatra hoe ny anaty toeram-piasana any samy mpiara-miasa ao ampiasanao zao nareo, dia miteny ilay anankiray eo akaikinao eo hoe andao tsika misy afery ty taratasin'olona ity, tsika asianao ihany ny mahalala fa andao asiantsika sony ohatr'izao ty, ataontsika hafaingantsika ity na tsy fantatro izay ataonao eo dia efa zao le vola omen'le olona dia ifampizarantsika io. Zany zay zany le paikady. Fa raha ianao ao anatin'ny toeram-piasanao io zany manapa-kevitra hoe zaho hijoro. Miteny ianao hoe zaho tsy manao an'izany. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany, fa ataoko ahoana ny fanao an'izany an' Jesosy. Maty namonjy anahy. Ny fitenenanao an'izay dia atonga hampibaribary. Hitanao manodidina mihitsy hoe hitanao tsara manodidina hoe iza ny ambodia dia iza ny ondry. Satria iseho manomboka eo hoe ianao tsy ho tian-dretsy, ary ireo tsy tianao ireo manilikilika anao ireo izay no mbola isan'ny ambodia. Mety tena ambodia tsy mitafy odi-janak'ondry mihitsy, tsy mirarahany maha-kristianina, fa mety misy mihitsy amin'ireo tena dekona, tena mpandray fanasan'ny tompo, tena vita kominio, tena mandeha any am-piangonana, tena manao adidy, tena ity rehetrarehetra te. Fa rehefa ianao mijoro amin'ny fahamarinana dia tsy tian'izay, satria aika ny potra amin'izay le maha-ambodia mito azy mandramatra. Ravako, ny fijoroanao ao anatin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, ny fijoroanao amin'ilay efa nekenao ao anatin'izao toivaka ny fahamarinana izao, io no isan'ny fitaovana ngeza izay ahafahanao mamantatra tsara. Tena tenen'ny tenin'Andriamanitra fa aty aparany ange dia misy zavatra sandoka be da be, ary isan'ny ahafahanao mijoro, ahafahanao mamantatra tsara ny fijoroanao amin'ny fahamarinana, satria hanavaka anao sy hanavaka ny manodidina anao hoe iza no ombanao hiaraka amin' Jesosy ary iza ny tsy ombanao. Mahita mazavitsika rahavako fa vo kelikely indraindray, vo mbola kely ny olona indraindray dia efa hajambainy kolokolo ny masony. Jerenao nge na amin'ny fiainan'ny mpiray tam-po ara dia mahita an'izany tsika. Amin'ny fiainan'ny mpiray tam-po misy ohatra hoe ny zavatra tsy nety nataon'ilay zoky ohatra, dia hoy ilay zoky amin'ilay zandry hoe aza miteniteny fa ivitanako an'izao ndry. Ohatra hoe fa tsy mahazo mandeha ary ananina ry izy dia nefa izy mbola nandeha tany dia hitan'ilay zandriny, aza tenitenina amin'ny dada sy neny fa ivitanako sokola ndry na ivitanako kiraro rehefa mandray vola.
Fantatrao moa fa kolikoly zany zavatra ataonao zany. Any amin'ny sehatra kely any inge dia efa manomboka miditra ilay izy ary manajamba ny mason'ilay mandray an'ilay izy. Miakatra ny miatanora mialebebe dia misy hatrany zany, misy hatrany ny endrika kolikoly samihafa. Ohatra hoe tovolahy sy tovovavy. Ao ndry fa raha misy tovovavy tena revo mihitsy. Ajambainy vola ny masony efa hitan'izao fa tena tovolahy miaraka amin'ry dia miaraka amin'ry dia miaraka amin'ry fa io tovolahy io moa dia mahavatra azy mividy akanjo ho azy, mividy telefônina raitra be ho anazy, mandeha any amin'ny pizza foana izy. Dia tsy mampaninona fa ekeny eo daholo. Fantatrao moa ny ataon'izany ambodia zany. Ny ambodia, ny asan'ny ambodia raha afaka dia mihinana ondry. Izay ny antom-pisian'ny ambodia. Izay mihitsy ny mahavelona azy ny mihinana ondry, mihinana biby hafa. Fa mila misokatra ny masontsika, mahita hoe za tsy amidy tahaka izany intsony. Za tsy anaiky handray kolikoly ary za koa tsy hanao kolikoly. Jerenao nge raha afaka eo amin'ny sehatry ny fiangonana. Impiry tsika no mahita hoe be da be ambodia tafiditra any anatin'ny fiangonana. Tsy sa mampiseho an'iny ny manodidina satria ireo ange mahatolotolotra ao am-piangonana. Toa raha tsy misy an'ireo sao dia tsy voaloha ny fiveloman'ny mpitandrina. Indraindray kolikoly avo lenta tahaka izany no hitantsika. Mba hanafenana ny ratsy atao, mba hahafahana mahazo hatrany toerana ambony eo anivon'ny fiarahamonina, dia atao ny adidy be da be, atao ny zavatra rehetrarehetra ity. Raha afaka Fantaro tsara ny hazo. Hoarin'ny tompo tahaka ny hazo ny manodidina tsika rehetra, ohatra ny hazo. Fa hazo mamoaka inona moa tsika sy ianao te. Hazo mamoaka inona io manodidina anao io fa ny no ahafantarana ny hazo. Misy vokatry ny Fanahy hitanao ve any amin'ny olona io? Indraindray sika ao anatina fifidianana samihafa eo anivon'ny fiangonana dia revo fotsiny amin'ny hoe mahavita manolotra be, mahavita manao adidy be da be. Dia tsy mety nefa mangala badin'olona atsy, nefa manao ny misy tsy fahamasinana be da be amin'ny fiainany. Ry havako, fotoana izao, tena efa andro farany izao. Tsy aneketsika an'izany intsony, fa hijoroantsika tsara amin'ny fahamarinana. Aza manaiky io hajambainy kolikoly samihafa ianao. Indrindra eo anivon'ny fiainam-piangonantsika. Mamandrika ry havana ny filana sitraka amin'ny olona. Tena mamandrika. Fa tenenin'ny tenin'Andriamanitra antsika amin'ny Galatiana 1:10. Galatiana 1:10. Olona tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe ary ankehitriny olona vany ilako fity sa Andriamanitra. Sa mila sitraka amin'ny olona. Raha mbola mila sitraka amin'ny olona dia tsy mpanompon'i Kristy. Tsy afaka ny mpanompon'Andriamanitra. Afaka mivelatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy mampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Raha mbola misy filana sitraka amin'ny olona. Raha mbola mieritreritra tsika hoe ity olona ity mila karakaraina tsara, mila atao an'izao tsara satria toa miankina amin'io ny zavatra etsy. Izay tokony atao ny atao tandremo. Sao voafitaka amin'ny mpaminany sandoka. Izay mandeha ao aminareo amin'ny fitafian'ondry kanefa kay ambodia mitohy izy izay te andramatra anareo. Ivavakitsika. Andriamanitra, mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny teny izay nampianarinao anay tamin'ity an'ity. Sokafy ny masonay. Sokafy ny masonay ahafantaranay tsara hoe iza no toa ambodia manodidina anay ary hitandremanay mba tsy ho voafitaka ao anatin'izany. Sokafy koa ny masonay ahafantaranay, ahitanay tsara ny tenanay manokana ihany koa fa ndrao izahay no toa mbola tsy azo tsara
fa tsy ahitana vo tsara ty amin'ny fiainanay. Miasa ty anatinay ianao zao Jesosy ampahirezo zahay tsirairay avy, indrindra zahay izay efa nanao ny fanekenay taminao fa tsy afaka ny andray sady tsy hanao kolikoly zahay. Amin'ny fiainanay rehetra sokafo ny masonay, ahafahanay mahafantatra hoe ay, tsy araka ny sitraponao zany, misy endrika kolikoly any ambadika izany, ary andavanay an'izany mba tsy hahatonga ny masonay ho voajamba ka tsy hahafahanay manavaka. Miasa ty anatinay Tompo, tonoinay amin'ny anaran'i Jesosy nivavaka. Amen. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 720, andiny 720. Tsy adidiko izao samirery, fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tanitsika ny Tompo. Mitady mpiara-miasa izy. Ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery. Midira ho mpikambana. Tsy idio ny page Facebook Chaîne honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-honnêteté.mg. Renareo teo ny fandaharana Chaîne honnêteté.